fanambaram-pisian'ny vondron'ny mpanohitra iombonan'ireo antoko politika sy fikambanana miaradia. Andriamato ministra, araky ny fanapahan-kevitra nolanin'ny rehetra nandritra ny fivoriam-ben'ny mpanohitra natao ny 17 Mey sy 3 Mey izay nandraisan'ireo antoko politika sy fikambanana maro anjara dia tafatsangana eto Madagasikara ny fivoriam-ben'ny mpanohitra izay anana ny anarany, ny fibentoerany sy ny rafitra ao anatiny ary ny hevi-dehibe ho fototry ny fanoherana aorian'ny fiaonam-ben'ny mpanohitra ho tanterahina tsy ho ela. Mijoro mpanohitra, izao fitondrana izao ity vovonan'ny mpanohitra ity no reto antony manaraka ireto. Voalohany, lalam-panorenana, fanitsakitsahan'ny mpitondra ny lalam-panorenana. Faharoa, fiandranam-pirenena, diso miankin-doha loatra amin'ny anivelany ny mpitondra. Fahatelo, firenena tsara tantana, tsy tasoritra eo amin'ny fitondrana ankehitriny ny fahaiza mitantana, ny fametrahana fanjakana tandalana ary ny mangarahara. Fahaefatra, politika ankapoben'ny fanjakana, tsy fisian'ny programa mpampandrosoana matipaika entina hanorenana haingana ny fari-piainan'ny malagasy tsirairay, magoragora, manjavozavo ary tsy mirindra ny politika ankapoben'ny fanjakana. Fahadimy, lalam-panorenana, tsy maintsy hovaina ny lalam-panorenana mba ho hitataratra ny tena demokrasia, ny fiarovana ny olo-pirenena ary mba hifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka mba hisian'ny fampandrosoana mirindra isam-paritra. Fahaenina, fampihavanam-pirenena, tsy manana finiavana hanatanteraka ny tena fampihavanam-pirenena ny fitondrana, miainga indrindra amin'ny fametrahana androm-panjakana na rafitra vaovao ka fampihavanam-pirenena tombosaina amin'ny fikatsahana ny marina sy ny rariny isian'ny famelana sy hiverimberena ny krizy isorohana ny valifaty no tokony apetraka. Fahafito, fifangarongaroam-pahefana, tsy tokony tsabatsabahan'ny mpanatanteraka ny asan'ny mpanao lalàna. Toute tentative de confusion des pouvoirs est un acte délibéré de trahison envers le peuple malgache. Fahavalo, harem-pirenena, ny harem-pirenena dia an'ny voaka malagasy ary ny tombotsoa azo avy amin'izany dia tsy maintsy zaraina mitovy. Omena tombotsoa ireo mpandraharaha teratany malagasy amin'ny fitrandrahana ny harem-pirenena. Ny fanodiko-dinana, ny harem-pirenena dia tena famadian-tanindrazana. Toute tentative de détournement ou détournement des ressources naturelles nationales est considérée comme un acte de trahison envers le peuple malgache. Fahasivy, ny demokrasia, fahalalahana maneho hevitra, fahalalahana ny asa fanaovan-gazety, famerenana ny ady hevitra, fanakalozan-kevitra ny kitsipo. Ny demokrasia iainana no antoky ny fampandrosoana. Fahafolo, ny mpanao politika, ny mpanao politika dia manompo vahoaka fa tsy topoim-bahoaka, mitondra anjara biriky fa tsy magnao tantela-fadrakotra ny harem-pirenena, manorona fa tsy mangorona. Mpanao politika mametraka ho loha laharam-pahamehana, ny fanabeazana ny olo-pirenena ho tompony andraikitra sy ho saro-piaro amin'ny soa iombonana. Noho izany dia voninahitra lehibe ho anay izay manao signeto ambany Andriamato ministra ny manambara fa mijoro ho mpanohitra izao fitondrana izao ity fivoriam-ben'ny mpanohitra ity.